fantatrao ve fa ny ganagana manidina? Tsy ganagana dia fa io ganagana fihinantsika isan'andro io dia vorona noharian'ny tompo ahay manidina. Ary betsaka amin'izy ireo no manidina saingy ny mahazatra antsika dia ganagana tsy mahay manidina. Tsy vitany tsy mahay manidina izy fa ny atodiny ara ny tsy izy no mikotrika azy fa ny akoho. Eo zany le ganagana ompiana. Ny ganagana kotrehan'ny akoho dia tezain'ny akoho. Akoho tsy mahay manidina, izay no mahatonga anazy tsy mahay manidina. Fa milaza aminao aho samy tany hafa rehetra nandalovako io ganagana io dia mahay manidina. Ny ganagana tiako resahana eto dia ny fisainantsika. Ny toe-tsainao mandray ty hafatra ty. Anao fampitahantsika dia ny ganagana ompiana sy ny ganagana manidina. Ny ganagana ompiana dia anambarako teo, kotrehan'ireny akoho, mianatra amin'ireny akoho, mahazo sakafo isan'andro. Ny ganagana manidina monina any an'ala dia tsy maintsy mitady ny sakafony isan'andro isan'andro. Ny ganagana manidina dia lasa lavitra. Ny ganagana ompiana dia anaty garaba. Saingy tsy manamana azy. Noharian'ny tompo anidina izy fa tsy mahay manidina. Dia hoy aho hoe saomba ny toe-tsainao koa. Ilay ganagana ompiana va ianao sa ilay ganagana manidina? Samy manana ny helatra izy ireo. Ny helatry ny ganagana ompiana manaraka azy eny, ny helatry ny ganagana manidina ampiasaina anidinana. Samy manana hery izy ireo, fa ny hery ilain'ny ganagana ompiana dia kelikely kokoa satria misy manome sakafo izy isan'andro. Fa mba hahafahany manidina ilay ganagana manidina dia mila hery misimisy kokoa. Ilay ganagana manidina dia mila fasahiana satria tsy mora zany mianatra manidina zany ary azo antoka fa tsy maintsy enjera imbetsaka izy ao. Sa izy ary tohizana. Ilay ganagana ompiana dia tsy mahafantatra io fahasahiana io. Fa matetika mipetraka ao aminy ary ny tahotra. Ny tahotra voalohany dia tahotra ny tenany ihany satria ny ganagana ompiana zany lazaiko anao fa ompiana sy tezaina amin'ny tahotra. Eritreretina ny fitezantsika ny tanora vao manomboka dia ao ny tahotra ho bedy. Sao dia bedy. Ny tahotra ny fady, sao manota fady. Io le tahotra ao anaty io. Vao kely aritsika dia tazaina hoe tahotra n'Andriamanitra. Sao dia hoe fitiavana n'Andriamanitra ny tokony izy. Ny ganagana anaty garaba dia gagagagagagagag raha vao misy anankiray manandrana manidina. Ny ganagana manidina dia zareo no mifanampy, mifampianatra manidina. Ny garaba hafa manaraka ny lohantsika dia ilay tahotra ao anatintsika eo dia ilay ambarako hoe tahotra ny fiangonana. Sanatria manohatra ny fivavahana fa ny ambarako fiangonana eto dia izay vondrona rehetra mety hisy antsika. Na ny mpiara-mianatra, na ny mpiara-miasa, na ny mpiray tanàna, na ny mpifanolo-bodirindrina. Dia eo ilay tahotra hoe saode iomehezan'ny olona. Eritrereto hianatra bisikileta ianao dia matahotra ianao ny enjera. Tsy taingina anao zany raha tsy efa mahay. Matahotra ianao sa imehezan'ny olona. Matahotra ianao hoe sao tsy mahomby. Mahatonga ianao matahotra hoe sao dia tsy mahomby. Mety ahomby ianao zay. Sahia miavaka amin'ny tsara. Sahia ilay ganagana manidina. Ao koa ny hoe sao dia voafosa. Sao dia faly raha pakala. Lalana nolalovako zany. Ary fantatro fa halalovanao ganagana toe-tsaina te hianatra manidina ihany koa. Hoy ianao hoe raha vao menjera ao dia faly sy hioraka ny hafa manodidina. Lazaiko anao fa ny fianjerana rehetra no lalovako. Tsy nampioraka ny manodidina fa niraisiko hery satria izay tsy nafaty ahy dia nampatanjaka kokoa. Fantatro zany hoe mety ho faly ny manodidina raha misy ny fahalavon'ny ganagana iray. Sahy mianatra manidina mihoatra ny garaba. Za koa toa anao
Fantatra tsara fa betsaka ny olona manodidina anao any mety ho faly raha mianjera ianao. Saingy aza matahotra an'izay fa raha matahotra an'izay ianao dia ianao no mitondra an'ilay garaba ato an-dohanao. Ny fianjeranao rehetra dia raisinao hery vao mainka hampanidina anao lavidavitra kokoa rehefa avy eo. Ohatra ny bisikileta rehefa mianjera ianao dia ny mahay ilay izany. Lazaiko teo ilay ganagana ompiana dia omena sakafo isan'andro. Rehefa omena sakafo isan'andro zany izy dia miondrika mihinana n'iny sakafo iny. Zatra miondrika, zatra manaiky, zatra miankatoa ary eny zatra miankohaka. Miondrika izy, rehefa miankohaka izy dia mahazo ilay sakafo avy amin'ilay tompony, ilay mpanome sakafo azy. Ilay ganagana manidina sy miondrika fa tsy maintsy mitraka izy mianatra manidina. Ho ganagana miondrika ny toe-tsainao sa ho ganagana mitraka. Ilay ganagana zatra miankatoa dia hanany sarotra azy ny hitsikera izay tsy mety atao eo aminy. Fantatsika izany. Fantatro ny ahiahinao fa na hianatra hanidina ary ianao. Inona no manjo ny ganagana ao anaty garaba mianatra manidina? Rehefa tsy avy manaka anazy ny tenany, rehefa tsy avy manaka anazy mpiara-monina aminy dia hanaka anazy ilay tompony. Inona no manjo azy? Ianao mpianatra manidina kanakanafa, ianao no atao laoka manaraka. Mba hahafahanao manidina dia mila ireto zavatra rehetra ianao. Mila elatra ianao mba hahafahanao manidina. Mila hery ianao hampanidinanao an'io elatra ao eo. Mila fasahiana ianao hivoahanao ny garaba ary asanao ihany no mitondra an'io. Ary indrindra mila faharetana ianao fa tsy mora zany manidina. Ho lavo ianao, anidina ianao, ho lasa lavitra nifiny. Ilay ganagana manidina ho lasa lavitra. Ilay ganagana ompiana izy ary mbola ho lanjaina ao ambony loha, ho ampiakarina ao ambony fiara, hoentina eny an-tsena. Saingy ny farany ho atao saosy amin'ny voasy ny voatabia izy. Oviny hoe zay miavaka amin'ny tsara. Miezah ianao manidina dia ho lasa lavitra ianao. Rehefa lasa lavitra any ianao dia hita zavatra maro tsy fahitan'ny ganagana ao anaty garaba.